Miaravatsika mpiaray tanindrazana amizao rivarivo zao de sady maneho fialan-tsiny kony tamin'ny fotoam-bita zay efa nomeko anareo maly nefa tsy tanteraka, zany hoe tena marina efa nanao video ihany fa be dia be fiovandraraha tapoka any Madagasikara amizao fotoana zao, de ny tena koa tsy afaka hanao video isan'andro de ko satria tsy feno ny zavatra tokony ho zaraina zany par rapport amin'ny zavatra niseho vaovao de naleo hoe aloha mitandroany. De toy izany koa ny tamin'ny alahady, raha ny tena marina de tamin'ny alahady no saika hanao video zany ilazako izay zavatra niseho sy ny zavatra niseho tamin'iny asabotsy lahady iny, fa ny asabotsy moa de fa nisy mpaminay vaovao satria tsika manana mpaminay vaovao fa tsika mifampisarotra zao ary sorana manokana izy ireny tsy ray na roa fa maro, ary isan'ny tena mpiara-mitolona amitsika mihitsy fa tsy sanatriako hoe za samirery na fomba fijeriko sy ny fieritseretako samirery no zaraiko aminareo eto, fa misy mihitsy ny mpaminay vaovao mahatonga ireny vaovao lazaiko ireny mitombona daholy ary tsy afaka nan'ny fanjakana raha tsy manao démenti le zavatra lazaiko. Betsaka ny zavatra efa fantatro fa noho ny fisian'ireny informateur be dia be iny koa de mbola niampy ary mbola manao antsoavy ihany koa azy mbola te hiditra amin'izany mpaminay vaovao zany, satria fantatro fa maro nareo manana vaovao fa tsy samy teny satria matahotra gagazo izy ny fitenenan'izay, fa nisehatra ohatr' zao zay isoloko tena moa satria sampisolo tena nareo vahoaka ihany ary tsy manana tahotra ny ilaza zay zavatra misy de vonona mandrakariva ny ilazan'izany amin'ny fomba fanaovako azy. Ka de rehefa niteny moa ny mpaminay vaovao hoe aza mbola miteny aloha rapitso alahady raha ohatra ka mbola tsy confirmé fa misy après le resaka nataony le ministre serasera mbola tsy mikombona lomalemy iny hoe anao fanenjehana sy anao censure ho an'ireo ary nampitahotra an'ireo mpisehatra eto amin'ity serasera Facebook ty sy ireo député orange koa moa zay mba nomeny fampitandremana hony, de niteny izy hoe aza mbola miteny aloha fa isy fisamborana tao rapitso alahady ka rehefa confirmé zay de anjaranao amizay no miteny na tsy miteny. Ny andro moa ny alahady maraina tsy nahazo confirmation, efa eo ampanaovana video ny lahady atoandro niteny hoe io raha fa nisy tokoa le fisamborana de raha tsika mahita hoe fisamborana noho ny amin'ny alalan'ny fanehoan-kevitra no nisamborana n'le zalahy iny reny moa zany nitrondro madinika azo samborana fa nitrondro favety tsy sambosambotra zany raha no bilan tsotsotra fotsiny any amin'ny resaka hoe ty ministre bulldozer nareo le milaza azo enjana be ty nandritra zay ro volana niasana andresan'ny fahefana zay, raha ny vava nataony taty de tena hoe ravarava mihitsy ireo mpanao kolikoly sy ireo nanao tsy mety rehetra tao Madagasikara tao manomboka any ambony ka tany amin'ny farany ambany indrindra. Ny zava-misy nefany olona ray mbola tena voasambotra amizao de le Rinara Kotomanga sy ny vadiny, reny zany ny tena irehareany eny samboriny. Ny antony de hita ihany koa nisy vazansa personnel ihany tao anatin'le izy de zay nanagadrana ny Rina na de za aloha tena tsy nakasitraka ny Ramatoa mihitsy aloha koa de tsorona ny resaka mahay vava sady bezesta de amiko fotsiny hoe zay fanaovany zareo tany tsy olana amiko, fa ny zavatra nahagaga fotsiny de rehefa mafimafy ny ataky ao an-tananao indrindrindrindra moa ny zavatra lazainy eto amin'ity Facebook ty de tsy maintsy misy foana manœuvre de diversion ataony fitondrany de indrindrindrindra moa Ramatoa bulldozer zany hoe lasa ndray izy nakasary an'le olona efa higadrany etsy fa anehoana hoe hity le olona resiko zany tena hoe sady tsy ao anatin'ny lalàna raha olona ianao ny ministra ny fitsarana mandraikitra ny fanaran-dalàna de ianao ndray tsy manaraka ny lalàna, zavatra loza mihitsy zany hoe olona mbola tsy voatsara fa mbola mandady dépôt any an-tanimora miandro fitsarana no aderaderanao alainao baraka eo amin'ny Facebook hoe zao ty le olona zay nisamborika sy resiko ireo izy mivady zay ny bilan etran-daniny zay. Inona ny zavatra miseho nivoaka daholo ireo mafia rehetra zay tena nambotra ny firenena. Ny voalohany indrindra aloha de nivoaka Raisara Zaivola moa izy ny anaran'izy iny, le Ramatoa zay tena hoe mpanera enjana be tao amin'ny fitsarana tao, mibaiko ny mpitsara mihitsy
Ary tao amin'ny fitsarana tsy nisy zany hoe marina mandresy zany, tsy nisy an'izany fa zay manam-bola mandresy. De iny Ramatoa iny no tena mpanelanelana enjana tsisy zay tsy nalala tao. Ary na ty Ramatoa bulldozer nareo ty raha nety an'izany fa reny tsy olona gadra politika iny, tsy gadra politika mihitsy iny raha isa iny, fa tena gadra noho ny zava-doza nataony tao, ny fanodikodonana sy ny fanodikodonana ny fahamarinana moa zany. Raha samy malaly tsika hatramin'izay nisy ny fitsarana io nanomboka tany amin'ny tapatapaky ny taona 70 tany ho any de tsy misy fitsarana marina zany tsony tao Madagasikara. Fa tao tena hoe zay manam-bola amin'ny mandresy. Ary sahako miteny 7 faingo 7 isan-jato ny fitsarana nandeha hatramin'izay de resa-bola nandeha. Tsy misy hoe marina maresy zany ao. Fa miasan'ny avoka, Ramatoa maka mpisolo vava ianao tena hitikitriako ty. De ny mpisolo vava ihany koa mpitondra ny vola. Omena andreny mpitsara reny. Tena mialatsiny aminareo mpitsara fa tena hitsiko ny resaka. Fa tsy misy fitsarana marina zany ao, fa ao ny tena misy an'izany hoe zery manao tsindrio falavo. Ary zany no mahatonga ny karana tsy resy mihitsy. Fa raha misy karana hoe tsy maintsy nampidirina, ohatran'ireny karana niara-nigadra tamin'ny Kofalidaya tamin'ny resaka fanondranana volamena reny. Fa jerevy tsara fa firy volana tafavoaka de lasa tafapiritsaka ty andafy. Mody nampidirina teny Tsefara ihany sa 2 andro fotsiny de tafapiritsaka. Satria zay le fitsarana. Zany ny zava-misy ao an-tanàna de maneritreretina zany ty Ramatoa bulldozer vaky-pone ty hoe anao zavatra. Fa tsy navoaka ny daholo ndray ry ety Bois de Rose, tsisy zay tsy nalala an'izany. Zany mienjana tamin'ny fanondranana Bois de Rose tao an-tanàna tao. Tafavoaka soamantsara. De be dehibe moa ireo gadra rehetrarehetra zay nahazo toerana amin'izao fotoana izao. De ny tena zavatra nahagaga de le Ramatoa minisitra tamin'ny interview nataony tamin'ny tsy haiko TV misy ty télévision frantsay iny de nanamarina sy nanadio amin'ny Kofalidaya. De nilaza izy fa fanendrikendrihana daholo ny natao amin'ny daty Kofalidaya, fa tsy nanao an'izany trafic d'or zany izy. Tena zany tena hoe mivadika orera ny olona rehefa nahazo fitondrana. Ramatoa, tena tsy zakanao hoe fitondrana io. Marina fa tena hoe nindraindran'ny olona ianao tamin'ny mpiteny teto amin'ny Facebook fa zao ny olona diso fanantenana. Fa tena bulldozer vaky-pone tsy afaka manao ininina ianao. De manadio ny olona maloto zay tena niosona tany etapindoka tany amin'ny faladiany. Osy ny olona zay hoe iny mbola miporofony iny ny zavatra nataony niaraka tamin'ny Ramika tany a Dubai. Izy ny nanelanelana tamin'ny zavatra rehetra, niaraka tamin'ny karana maro niaraka tamin'ny tany. Nanao fanelanelana nany amin'ireo volamena 3 valizy nalefa tany. De mangina mitapina amin'ny mason'ny Ramatoa minisitra. Inona mahatonga azy manao an'izany satria tena limité zany ny champ d'action-any. Limité, tsy afaka manao ininina izy. Tsy afaka manendrika ny Rajoelina zany izy, ny antony satria efa niteny aloha Mikael N Rajoelina. Fa rehefa une fois nisorona ny nationalité malagasy any Rajoelina, zay fombafomba ihany koa moa zany mba hahafahana tsy manenjika azy, de tapina ny dômy satria tsisy vazaha azonao toriana zany, tsisy fanjakana afaka mitory vazaha zany, tsisy zany. Na ny Amerikanina raha tsy afaka mitory ny Frantsay, raha ohatra ka raha tsy any Amerika le olona, fa raha ny amin'ny toerakafa tsy afaka mitory amin'ny Frantsay novina na ny Amerikanina. Ty Madagasikara inona amin'ty fanjakana tsy ara-dalàna ty, nandeha hitory ny Rajoelina, angataka extradition ny Rajoelina. Am'izay le olona raha tsy sahanao kory mitsara azy, fa nga mandadare international nga azo avokavoka fotsiny am'izao raha tsy voatsara le olona. Samborona amin'inona ary le olona, ianao raha tsy samy tsara azy akory. Ary eto mitodiako amintsika vahoaka, satria ao Madagasikara ny tena miseho ty système ty. Fa tsika vahoaka, isika vahoaka tadidio ty ary tiako akararo fotsika mihitsy. Isika natao hoe sous-homme, olona ambany tsisy ilavana azy, satria isika raha mangalatra na akoho ary tonga de migadra. Isika raha ohatra mangalatra, mangary paosy, mangalatra dratsy miteny hoe tsara akory ny alatra. Fa tsisy raha tsy olana zany satria anao tsy manam-bola any am-ponja. Fa reo mpitondra fanjakana zay mifanesisesy sy mifandimidimby reo mbola mandalo ary mihina fa tsy vaovao aminareo ty zatra teneniko ty. Mbola mandalo ao amin'ny Assemblée nationale hoe hitory an'ity zay ka ekenareo hoe sa tsy ekenareo. Zany hoe mafia ndray zany no mitsara hoe ho tsaraina ve ty mpangalatra ty. De zany mahatonga le hoe haute cour de justice tsisy ninona ny lalao talana fotsiny nataony nandritra ny 4 taona nefa mandray 20 tapitrisa isam-bolana. Zany mahatonga an'ireny nialangalana fotsiny.
ary olona zay tsisy atao sy ny olona zay ny lelaka rehetrarehetra nampidirina tao an'izany cour de justice zany. Zay mahatonga tsy nisy na de député ray efa tratra zao fa nangalatra na hoe sénateur ministre zany nisy ministre araka ny teneniko fa zao mo hitanareo zavatra nisy lasinina le ministre nanodina vola amina miliara maro fa rehefa tonga tao amin'ny assemblée nationale na inona loko nisy tao na manga na orange na violet na maitso tsy haiko tsony de mifoana ho azy telo le fitoriana satria tsy nanaiky ny tory ny assemblée nationale. Zay le izany ao Madagasikara zany le fahefana le fahazona fitondrana matoa miazakazaka miditra eo le olona de mba tsy hahatonga azy azo sazy zay zava-misy. De reny hitanareo am'izao fotoana zao reny fa miverina daholo ry orange rehetra nangalatra, reny fa miverina daholo ry bleu rehetra nangalatra. De ny sasany tafatsoka ny Dubai moa am'izao sady manao vakansa no mihinana ny efa azo satria tsisy miketika. Zany ny bilan ny Ramatoa ministre fitsarana bulldozer lazainareo fa enjana be io bulldozer vaky pneu tompoko zay zava-misy ao tsy afaka manao ininona tsony io tsy afaka reny moa tsy anana fahendrena mihitsy ametra-pialana rehefa tsy raha za mihitsy zao nitakan'io Ramatoa io rehefa tena hoe tsy vitako ny tory sy manenjika an-Rajoelina de miala satria ny antony tsy ao anatin'ny conviction zany saingy indrisy fa tsy zay moa le conviction ary ny zava-misy am'izao fotoa zao iodina ho aiko diaran'io averiko tsara zany fa izy arane am'izao mitsingala-mbo midina mandry anjiranantso zao fotendray satria raha tsaronareo fa nisy vavabe navoa nataony mantsy tamin'ny 2018 nikasika mpitandro ny filaminana le hoe nisy namony de hoe tsara ho anareo zany tadidio fa za tsy anjarako no miteny anao an'izany Ramatoa fa alahelon'ny mpitandro ny filaminany reny hatram'izao ary mbola ho avy ny fotoana hitsanganan'izy ireo amaly faty anao za no miteny anao an'izany ho avy ny fotoana efa betsaka ny feo reniko momba an'izany tsy sanatria mampitahotra fanahy anao raha mino fa malala an'izany fa am'izao fotoana zao aloha mbola velany nareo milalao fa mbola ho avy ny fotoana amaly faty reo olona reo ary am'izay fotoana zay anao tsy afaka hitsoka aiza tsony tsy afaka hitsoka ty tsony ianao tadidio zay ny tiako tenenina zany de hoe mba mahaiza ihany mamindra aloha de mbola afaka mamindra fa rehefa ozy anao hoe briko ny tongotro fa za tsy etsika fa mafinaritra be ny sezako de ataovy ary toy zany koa moa ty ministra mbola tsy mikatona lomalemy zay mampatahotra ny olona rehetrarehetra ty inona ny antony nanaovany an'iny vokatry ny zavatra teneniko eto mahatonga azy namoaka an'iny satria hitany fa maro de maro nareo no manaraka ny zavatra teneniko indrindrindrindra hoe tsy zaka ny fitondrana le namoako an'le secret momba n'le Dubai iny zay nafenina tanteraka zay nolazaina fa hoe izy ane nanao an'ny firenena na le raha mika raha moa de nampime hoe noho ny amin'ny sécurité ako de nitandrina de tsy niteny fa ianao ve rangaty anao ny olona volam-bahoaka no amelomana anao ny atsembohan'ireo vahoaka reo ny amelomana anao ka hoana ny hoe zay tianao atao ngany ataonao tsy maintsy manao tatitra ianao raha mandeha tsy maintsy manao tatitra ianao raha miverina zany ny atao hoe lalàna demokratika fanajana ny mpampiasa anao fa tsy misy olona mpiasa de hoe tonga de lasa fotsiny any de miverina tsy afaka de mipatro mialana fotsiny lasa izy le mpiasako teo ianao ne no niteny vahoaka ny mpampiasa anao fataro zay ka zay no tiako tenenina aminareo mba hatonga atsika atahotra hoe aza mijerijery an'ireny rapetsam-bavy reny tsony fa reny olona miteniteny foana za hatram'izao miandry ataoviny de manty anareo fa tsy marina ny zavatra lazaiko hatrany amin'ny voalohany ka hatram'izao vakio de eno daholo ny vidéo nataoko de potsipotsero zay diso fa miandry anareo fa tsy olan'izany averiko fa za tsy azonareo tapenam-bava za tsy azonareo ampitahorina tsy hoe amin'ny matoerana aty ivelany ihany akory zay tena raharotiko tanteraka mihitsy fa fantatro ny efehany zany hoe zavatra lazainy eto zany ary tadidio fa reo olona reo taky ny rano mangotraka fa mipitiky reo sarim-bolana eo fa may eo nareo tena miteny anareo zany amanetsiny ny olona mijery eto amanetsiny amatapitrisa raha tambatra amatapitrisa jerevi tsara ny vidéo ataoko fa amanetsiny masatra manetsiny isaky ny mamoaka amanalo maro ny farafakely indrindra dikan'izay tsy adalako reo olona reo raha manaraka ny zavatra teneniko ary zay mampangovotra an'ireo mangovotra izy satria ny antony voaporiporitra eto daholo ny zavatra rehetrarehetra niseho io zao ny zavatra niseho farany teo le hoe ny voasambotra le zalahy iny tsy le zalahy iny voasambotra loatra ny nampalahelo loha fa le hevitra navoaka hoe satria namoaka hevitra atao amin'ny Facebook de zay zany le mbo imody atao hoe io ary zay efa nandray ny andraikitray efa managandry zay io azay le hoe manœuvre de diversion
ny atao manœuvre de diversion reo olona de zao rehefa fantatra fa tsy voafetsony le raharaha, rehefa fantatra fa lasany amin'ny zavatra ray zay tena mety animba ny finanan'ireo olona reo, fomba fisainan'ny olona, matsapa ny olona tsy mamelitsony ty de mody foroporonina daholo zao zavatra rehetrarehetra zao mba ahafahana mampitodika ny olona ty mba misy an'ity vaovao ty ary zany rehetrarehetra zany no ampiasain'ny fitondrana io, tahaka an'ireo napiditra natao ny perquisition isan-karazany trano raha vatomanga satria napiditra basy sy fitaovam-piadiana marobe raha vatomanga de tena fieritseretana ny olona ho nanda sy tena hoe vomanga na ovy na bononoka ve le fitondrana jalambody ty am'izao indrindrindrindra moa le vazaha be le filohan'ny état-major ny tafika iny de tena samby joro mihitsy ianao milaza fa ny service de renseignement nay mihitsy ny nahita de aseho ery le basy, aseho daholo fitaovam-piadiana hitanareo raha nahitanareo, aseho fa tsy dradradradraina fotsiny nanao perquisition zay, perquisition firy nataonareo, ny zavatra hitan'ny olona fangalarana ny nataon'ny miaramila lavanify tsy mandalo katsa maina marina fa nangalatra na fiara na zavatra rehetra azo nangalarina nyrofina daholo ary ny tena nampaleo raha akanjo complet an'olona avy raha ngatiny nalainako mamenatra anie zany nga de tena hoe tena tsisy zavatra totsolo le miaramila raha natsapatenanareo miaramila fa tsy ampikarama inona mbola anoananareo ny fitondrana zay tena manao tsinitsinina anareo io fa de complet zany i complet nga afaka manonga mpanjakana sa hoe complet ngara vatomanga ty ka mety mbola lasa raha vatomanga koa raha manao an'ity zavatra ty tsy haiko zay zavatra miseho fa ny zavatra niseho tamin'ny voalohany ministre ny fitsarana ny teny tsy nanome lalana rehefa hita fa dega be ny nataon'le mpanao ity perquisition fa avy eo indray izy rehefa voaporitra trano de miteny ara-dalàna reny ka ara-dalàna ve manimba tranon'olona, ara-dalàna ve no mandavandavaka sy ntiarazany nefa tsy nahitany ininina, tsisy tatitra tsisy ininina, tsy resaka fiarovana andra vatomanga ty fa raha nisy fitaovam-piadiana atao tena nitehaka mihitsy misaotra mpitandro filaminana fa ny zavan'izy de zay manao zavatra anaritsaronana ny halatra tiana atao fotsiny, aratadidinareo tsara le resaka fananganam-panjakana le nasikosira teto iny, le nilaza le razoky iny 10 milliards basy vazaha iny de niteny amoa tamin'iny ary nitenina zavabe hoe raha nisy zany aseho iny sarin'le vazaha raha tapeno ny masony tsy maninona fa raha-pirenena zany fiainam-pireneny malagasy zany ka raha mitady animbazimba sy anakirotana amin'ny fiainam-pirenena aseho inona ny zavatra niseho, ino le razoky ny ala afaka raha andro taorinany iny, inona ny antony satria ny zavatra tena nisy de nanao perquisition ry zareo tamina sinoa vola 20 milliards mahery ariary ny nalainy de zay basy tao am'le sinoa tao ny nalainy rehefa fantatra fo lasa scandale reny resaky reny de mody ny foronina hoe nisy fananganam-panjakana nisy an'izao tratra ihany ny fika tateoriny tratra ny fika lasaiza zany le ambona le 10 milliards modina seo teo fa lasaiza le 10 milliards mahery ambony anjaranareo vahoaka no mitsara an'izany eto de manao antsoava antsika vahoaka ny zavatra tenenina ohatra zao marina fa lanceur d'alerte ny dikany hoe alerte soit misy zavatra iseho soit efa miseho zany teny anareo aza falitsika mieno na hoe mafaly ny fotsika fotsiny mieno ny fanazavana meko mety tsara be fanazavana tena misaotra tompoko tsara fa mijoroanareo ny anjarako miteny de ny anjaranareo am'zay mihetsika satria ny antony raha mbola mifampiresaka sy mifampiainoenety fotsiny tsika zava-doza natambony iseho ao tsy isy dikany zao video ataoko zao raha ohatra ka sika vahoaka zay mahatsiaro fa marina zao lazaiko zao mahatsiaro fa tena maizina tanteraka ny hoavy Madagasikara no mangina sy mipetraka de mamela andreo anao fony zao hitanareo am'izao fa vaky balina mizarana seza vaky balina amena seza daholo ty body sy adala rehetrarehetra mpangalatra sy ny mpanao risorisy ny dahalo rehetrarehetra ty ny sasany moa le mpizarotra vava fotsiny jereo reno Clémence sy Baba nanaty tonga de fa niteny mihitsy fa zay vonona miandray fitona amena zay miraisinay molona manana etika politika vera angaty de angataka sy lelaka sy hidina ambany de ambany ohatrany izany sezanay zany ve olona manana etika politika de jereo tsara reo le olona zay voateny conseiller rehetrarehetra reo zay olona niseho ny tatatata ny tabataba tao amin'ny Facebook de tonga de natsona daholo le vide mangina tiany karama de mangina tena zany ny zava-misy am'izao fotoana zao zany ny mpanao politika gasy tena olon'olom-pona tsisy ilavana azy tsisy etika mihitsy za fa niteny taminareo ary ireareako zany ireareako zany za isan'ny voantso tam'izany isan'ny tena olona ambony tao amin'ny tanàna tao ny antso fa tena nitsoroko sanatry de sanatry tompoko sanatry ampy zany amadika amin'ny vahoaka malagasy zany ary za akory tsy olona tsy veliko manoatra an'ireo olona zay mitatireraka kamo be tendareo ka hoe andeha amin'ny fahorian'ny gasy ny andeha ivelomako sy andeha sasarako
fa na inona na oelanao aingana tsy maintsy hidiny io kodiaran'io zay. Ianareo no namorona le resaka fanenjena azy fampiroroana zay efa nataon'ny fitondrana rajoelona tany aloha tany de mitoizanareo fa tadidio fa rehefa ivadika io kodiaran'io de miteny anareo fa ianareo no nampianatra de aza magaga raha ohatra ka mbola ataony zay mpandimby anareo i zavatra io, satria ianareo am'izao fotoana izao ny tena manao rabadango, tena voainy tsy nihinan-kaniny herinandro manao zay azo atao hinanana mihitsy, tsisy anavahana fa mihinana daholy. Nitatsika miseho aloha am'izao de minisitra roa ihany, minisitra roa ny tena miseho milay be, le gasikara le tsy mikatona lomalemy iny tena mialatsiny amin'ny lary zany tena ataoko elala satria ny antony mbola zandriko ela aloha ary tadidio tsara mihitsy fa isany namitaka vahoaka faran' zay zokony ela tamin'ny nampalo gazety any lasio tena hoe za tena endrana be fa azo vakina foana ko ny olona azo vakina hoe ty veramena ndraiky de inona hita be le fitiavana fahefana to amina député la inona zao vita la nandritran'izay heritaona na député zay nisy vondrovoatra veny to amin'ny firaisana fahatelo tsy hitako tsy fantatro zay zavatra niseho tao, nisy fangatahana tombontsoa nataon'ireo député tsy lavana azy mafia rehetrarehetra isan'ny ray tsy kombakomba tamin'izany la nefa nisany hoe mba niseho ery nanakina tamin'ny fotoanandrony am'izao fotoana zao eo am'le fitondrana de tena hoe zany ny tena hoe avocat du diable. Ahoana lesy ny asa ilona mana tsara manadio any raha isa ahoana de tena sayala mahazava be amin'ny olona zany hoe tena zao ve ny valeran'ny mpanao politika gasy vita lahy vita ninona teny an'lana ina de fantatra fa nanana ambition foloa ilatsaka foloa fa za miteny fa naneo amin'ny firaisana fahatelo miaraka mba manenina tongotra matanana mifidy an'lahy hoe zao ve ny olona ny solo tenanay raha isa no atsara ila olona zay gadra mbola tsy navita mifidy adrany akory navita ny sazany navoaka ny ty navoaka ny bulldozer tamin'ny zatra tsy fahamarinana de nao marinina hoe reny olona tsara reny ka nefa ny teo aloha teo le ministra bulldozer nampiseho mihitsy io raha isa io tena io tena olona mpanao kolokolo io ny tena nandravarava tao fitsarana tao zao izy ndray no namoaka azy de mangina daholo ny rehetrarehetra zay ny tiako tenenina aminareo. Nisy ministra ray zay tao nitereny izy anao soni taratasy nisy karana sy miaramila tonga nalefa tany amin'ny tany any noterena anao soni contrat izy de tsy nety le ry fa natao za tsy anao anio nidina vany ny SMS misy proof zany sao de verinareo fa miteniteny foana SMS avy any amin'ny farany ambony niteny hoe tu es là pour exécuter mais pas pour réfléchir. Averiko, tu es là pour exécuter mais pas pour réfléchir. Raha tsy azotsika tsara ny tintenena ty hoe mpanatanteraka ny asan'ny lahy fa tsy mila mieritreritra zay ary nangovitro boakely io nangovitro hoe ahoana ny farako am'izao fotoana zao tsy tena faran'zay mitaitaina satria tsy hita zay atao itsoka tsy afaka mitsoka efa misy ST ambadimbadika any mahazo ministra maromaro mba tsy afaka itsoka ary isan'ny tsy afaka itsoka mihitsy io za tsy hiteniny anara fa mety ho fatapatatrareo ihany izy fa zany zavatra zany miseho am'izao fotoana zao ny fampirorona zavatra nisy zao to amin'ny ACC hitanareo reny fa ngay fitondrana io nga fitondrana ny fidim-bahoaka au contraire zany fitondrana alam-bahoaka ary io raha nisy fividianana marina raha nazy 0,3% ohatrany izy ty ministre bulldozer io tsisy olona mifidy anio nefa de izy no mametraka olona telo amin'ny ACC de sorona le ACC za efa nteny ny tena marina de tokony ravany lisan'ny ACC satria olona tsisy lavana azy olona mpanao risorisy reo ny tena fototry ny olana miovaova ohatry ny tanala tena otokory nefa ny tena farany zay tena tsisy lavana azy fa avalom-bahoaka de ny solona nan'olo de reto olona rety any ny sorona fa ny ambony nainy lelaka daholy le lafiny hatrany amin'ny faladiana sy ny elakela tongotray de ny sasany tazomina fa ny sasany ny sorona de ny lalàna de tsy voay fa nga le ACC tsy natao anaraka ny lalàna fa nga ty olona ty tsy terena fotsiny amin'ny démission ambava le olona tsy niteny tsy nanoratra akory tsy nanao soni de manao démission nareo de lolona amina miaramila de atongavana miaramila trany an-trano mivadika dictateur ty zavatra ty za tena d'accord raha ohatra dictateur ana tsara ny fiainam-bahoaka fa tsy dictateur hoe iarovana ny zavatra ataon'ny lisany sy ny agegena ataon'ny lisany sy ny alatra be ataon'ny lisany ary zany ny zavatra misy am'izao fotoana zao manao dictature jerevo tsara fa nisy avion tonga to amin'ny tanana tao avy mitondra fitaovam-piadiana be dehibe milaza la fanjakana fa tsisy vola
tsy misy vola fampiakarina nietram-piakarina zao nitady vola nandanana tany Dubai sy ny karazany fa manam-bola lisany anafarana fitaovam-piadina ary fitaovam-piadina tsy ho an'ny tafika malagasy akory fa ho an'ireo mercenaire natsona iaro any lisany. Zany ny zava-misy eo an-tanàna, mercenaire natsona iaro any lisany sy ny karana ny amin'ny fitrandrahana isan-karazany ho atao fitrandrahana faran'izay enjana no isy ao. Fantatritsika tsara ny tantaran'le base tuliara novaina ny anarany tena angina daholo de tena hoe gasy hoe zany nandra sa tena ovy mihitsy sa hoe tena boninoka araka ny fiteniko e fa tena hoe tena nakatina le base tuliara, tsy nakatina le base tuliara fa novaina ny anarany fa nga le anarana ngano niteraka olana fa tsy le fanombana be sy ny fanodikodonana sy tao anatiny tao. De misy an'le bande lension lay be le mpisandoka le bande izy moa tantaran'izy iny de mba ty latsaka président république lirinevany tsisy sosy de mody lasa izy ndray hono nitoro fanjakana mba ahafahamazo ale tam'izany mbola tsy haiko 150 millions man tam'izany ny caution tsy maintsy aloha de toro fanjakana hono izy de mila mandongotra 150 millions aminao ny fanjakana mba ahafaha milatsaka. Tena bandy io zaka tsy ampy ty bandy ty nga maniteraka tsy ampy volana sa ahoana de miteniteny foana teto amin'ny Facebook milaza miseho milay de zao lasa conseiller spécial de mangina izy nefa niseho ny tatatata misy tam'izany fa tsy mety ty base tuliara tsy mety de izy am'izao mangina izy ndray manatsara milay be ho ny fitondrany io tena. De misy an'le antoko politique iny mba nieritseretika any mba kosa ngamba mba mety crédible na de kely ary inona ko voanampidirina tao amin'ny fitondrana nahazo toerana ihany le tsy haiko nazoky iny na zandry nahazo toerana lery olona efa atramba raha ny heriny aloha amin'ny ampanao politika azy fa na président fokotany ary izy tsy olany tsisy mpifidy azy zany fa nahazo toerana aloha de ianda toerana kosa ve ohatry ny rehetrarehetra ihany ohatry ny kitinandra rehetrarehetra ihany rehefa mena toerana de tonga de milelaka miondrika manala pataloha io ataovy zay tianareo fa mety zay de mody miteny tsy ampiova fijeriko mihitsy velany misy ilany mizany tsy ampiova fijery la hoana tsy misy olona manao akanjo fotsy mandeha anaty rampotaka 1 kilometra de hoe le rampotaka andrainina dio tsy misy zany fa ilany tsy maintsy miosina maloto fotsiny elany latao maromaro mivoaka ve raha tsy mivadika maintomainty ohatry ny lokona saribao mihitsy ary fa fandrebirebena saim-bahoaka fotsiny zany fa hitatsika variboba am'izao fizarana seza reo olona rehetra natsona rehetrarehetra reo ohatry ny hoe tsy volam-bahoaka ny anakaramanan'ireo fa am'izao fotoana zao zany tsika vahoaka le sozoma ho atsika am'izao sady mahantra velona masiso mianao anatin'ny aizana tsy mihinakanina tsy afaka mitsabo tena fa zareo zany ao manana vola fa efa mizarana izy menakavy eo any zay le izy hitanareo tsara reny de mbola misy any le vendrana dodo tena mialatsiny aminareo le mbola milenaka za aloha raha ohatra ka hoe nahazo nareo raha reo olona reo no mamaly de tena ho zaky tsy manino kizera nahazo kosako fa ndraindray tena mahita an'le profil le olona akoatry ny compte fake moa de efa hitanao amin'ny compte fake azy olona tsisy ilavana azy sy ny biby ara mbola ambony valerano izy kina mony andeha malinany reny fa misy any olona sasatsasany ao anatin'le izy mamaly de manatsara an'izao fitondrany zao. Ianao raha olona mianao anaty aizina, ianao raha tsy misasa, ianao raha tsy misotro rano madio, ianao tsy manambola vitanana na de vary raika poka ary de nefa ianao de milelaka satria maninona veriko foana nampianarina atsika ary ampianina atsika zany hoe fanatismo zany de hoe satria izy nanongana andrajoelona de tsy maninona aloha zany hoe ny référence zany de mifanonganana andrajoelona fa ny zavatra nataony rajoelona dimy taona raha ny ohatry vitandrety tao anatin'ireo volany nialatra nytiako tenenina ka de anjaranareo mandinika fazafalifaly fotsiny zay matomy teny za miteny aminareo ny alaheloko amin'ny malagasy ny tenenako ny joroko za tsy manana olana ara-ekônomika zany fa zao zavatra zao ny ataoko mba ahafahako tena miara ory aminareo satria tsy zakany saiko mihitsy zao fampahoriana atao amin'ny malagasy zao zay anjakazakany karana fototro rehetrarehetra io na inona teneninareo misy an'le ministra gadalav iny koa mba nisenana tsara aza endrehana ho kofalidaya fa kofalidaya ho ny tena nanao zao de namafisy ny bulldozer moa zany hoe lainga fotsiny fisany tsy nalala zany kofalidaya zany izany tsy nalala ny volamena nataon'izany de le ministra zay nefa nampigadranao de mbola zany any natao satria hoe tafavoaka de hogaga rehefa aveo raha tafaverina andray rehefa tonga miova ndray fitondrana
satria hoe areto ny tompahefana de aloha miara mangalatra amreto e zay ny le izy e raha misy ny sehatra fahana mangalatra andrindra ao Madagasikara tena tsoroko aminareo fa ao amin'ny asa fanaova-gazety io misy ny tena manao ny asany fa ny akabeazan'ireo tena corrompu de ao tsy misy an'za misy fantara misy tele zay moa de matono miditra ao de mandovola ianao na hevitra politika raha nozarainao ao mandovola tsy haiko zay ve le ato commerce fa tsy maninony zany fa ahoana moa ny ahitanao fahamarinana ary zay olona manambola nisy fotoana zao tamin'ny fotoana andro taloha le bandy kely mampimely miteniteny foana kely septambra reny no atao mitodoreo atao matrakazy eo amin'ny tele eo mamoaka hevitra nefa ny zavatra teneny miteniteny foana fotsiny ahoana moa le malagasy tsy lasa dondrona ololoatra indreny no asina miteny de ireny ny nona foana isaky ny aninao de am'izao fotoana zao mbola mitoy ihany zany zavatra zany ka zay ny teneniko aminareo vaovao farany manomboka mikorotana ny eo amin'ny miaramila am'izao fotoana zao mikorotana amin'ny miaramila satria manomboka tsy manaiky intsony le tena zavatra misy ataon'reto namany zay misandoka fahefany reto indrindrindrindra moa no naheno izy ireo fa isy ny fiantsona mercenaire sy naheno hoe fampidirana basy fitaovam-piadina misy am'izao fotoana zao misy manambay amoronahitra ambony za tsy tena nareo ny grady fa tena farany ambony ny antso de nanontany inonarany tokony ataonay satria isan'ny mpanaraka nyity zavatra ataoko ty izy de niteny izy hoe marina daholo zavatra lazainao izy fa ny problème anay mpitandro filaminana miandro baiko amina mpanao politika foany zay vao mihetsika zay aloha de fa somary nahatonga saina ana satria ohatrany tenenkolaka izy hoe mio baiko satria anao mpanao politika za tompoko tsy mpanao politika za vahoaka tsotra za vahoaka mitongo vahoamana taka amin'ny malagasy rehetra mitombonao anahy fotsiny de mba manana asa ahafahako mivelona au contraire an'izany ny gasy na afaka miasa tsy omena asa fa zarina angalatra zarina ivaribaritra eny an-tsena eny akahitana any amin'ny karana mba tonga ny karana anjanaka manakariva malagasy zany ny zava-misy fa novaliko soamantsara le manamboninahitra tena fona tompoko satria za tsy mpanao politika ary tsy afaka mebaiko anareo fa raha fantatrareo fa tsy mety ho zavatra misy zao any aminareo ny fitaovana any aminareo ny lakile anjaranareo maka ny fony ny vahoaka fa raha zao nareo mihetsika ite afa ny vahoaka nareo raha zao nareo mihetsika fa raha zao nareo mangina de tadidio fa fahavalom-bahoaka nareo style juste akory fotsiny izy ny fiteny zay tam'izay mbola tamin'ny Madagasikara le fetsiketsehana 26 juin sy ny rehetrarehetra reny fa olona miaramila tsisy ilavanazy nareo raha sanatria mangina am'izao zavatra am'seo zao afabaraka ny tafika am'izao e afabaraka ny tafika am'izao tena tsy niavany ny olona mitondra amin'ny Madagasikara am'izao tafika tsy hoe régimanta tokony inona koa fa olona régimanta administratif kapisaty zany no mitondra am'izao fotoana zao raha mba hoe premier RFI tsy haiko raha mba tsy haiko inona ny régimanta matanjaka raha reny de ho zaka hoe tena normal mienjana fa olona resaka administration no mitondra de mandravarava de manginonareo mangina ny gendarme mangina ny tafika anabakabaka mangina ny tafika an-dranomasina mangina ny tafika tanety inona ny ilanareo zany ka de zay nyteniko aminao Andriamanitra manamboninahitra ary tsy mamenatra ny tenenako an'izany veriko le zatra ny teneniko aminao teo hoe mihetsenareo fa raha mihetsiky nareo no tandroka ary vozon'ireo vahoaka ireo mba aseho am'izay fa miara mitolona am'izay ny tafika sy ny vahoaka fa tsy natao andripaka vahoaka fotsiny akory nareo tsy natao ampirorona vahoaka nareo fa vahoaka ihany koa nareo raha miakatra ny vidim-bary raha miakatra ny vidina zavatra rehetra sakafo sy ninona miaraka mizaka an'izany nareo ary zany iny fa ny akabeazanareo tsy misy mahazo million sy miliara ohatran'ireo olona zay tomponareo reo fa mahantra velona ohatrany gasy any nareo fa ny tompony de manana basy fa tadidio tsara mbola hanana taranaka ary manana taranaka nareo fa tsy hoe ny taranaka ny vahoaka tsotra ihany akory no andevoziny karana afaka folo taona fa ny taranaka reo ary nareo am'izao fotoana zao nareo lasa piaro an'ireny karany reny piaro an'ireny vazaha reny piaro an'ireny sinoa reny piaro an'izay mpanjanaka amin'ny Madagasikara tsy misy tsony le hoe hoaniny tamin'ny razana tsy misy ka de zay ny zavatra tiako tenenina androany somary nasitsika kely fa overiko kely teniko aminareo tamin'ny vahoaka teo hoe aza atao ohatrany hoe tantara mitoy ty zavatra teneniko ty zava-dozy ty zavatra teneniko ty zavatra tena farany zay lozy ty zavatra teneniko ty afaka kelikely isy ny didi-jadony fa didi-jadony androm-pahana nareo zay mihetsika zay anohatra ny fandravaravana sy fandrobany efa hitatsika taratra iny nataony fa mbola ho avy be de be sy matanjaka lavitra noho ny ataony ka raha tsy mihetsiky nareo
tsisy dika zao ataotsika zao, tsy misy dika any. Efa nanao antsoava, efa betsaka ny aty amin'ny diaspora ary isorana be dehibe fa isy fikambanana ijoro aty amin'ny diaspora amin'izao fotoana izao. Maninona na aty amin'ny diaspora no mijoro satria raha tadiditsika tamin'ny andro fanjanahantany ary olona taty andafy eny amin'ny DRM raseta ravoangy rabe mananjara taty andafy reny no mipetraka no nanomboka ny kiononkionona hiady amin'ny vazaha zay mbola miaramila vazaha tamin'izany nanjanaka amin'ny malagasy. Dia izay no antsoava ataoko amintsika aty amin'ny diaspora mba alohantsika mbo tonga saina amin'izay koa fa tsy hoe minisitra tsisy dikany avy amin'ny Madagasikara avany no tonga amin'ny ambasady dia inonareo milelaka dia mandohalika dia manala pataloha manala zipo atovy sy ataonao madame la ministre fa reto izay anohananao dia io fa mivadika eo rera le ministra dia manginonareo nefa mba hoe diaspora ihany. Tena masika ny teniko masika ny teniko fa tsisy fitiavan-tanindrazana ny anareo fa fankalana olona. Samy mankala olona tsika, samy mankala, samy tsy tia andrajoelona tsika, samy tsy tia an'izay mpitondra. Zaho moa tsy tia mpitondra izay rehetrarehetra nitondra teo